Miarahaba antsika rehetra indray ry havana amin'izao anio zao mampitohy ny fampianarana. Fanazavana ny ten'Andriamanitra moa zany no tena atao ny amin'izany fampianarana zany fa tsy hoe fampianarana lalina ny amin'ny sitrapon'ny Tompo, ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa azo heverina koa hoe famehezana ny zavatra voasoratra ao amin'ny baiboly. Raha ny tena marina dia famporisihana antsika zany azoto hamaky ny baiboly, ahalala ny ao amin'ny baiboly ao satria ny famakiana ny baiboly tsara hoe mamaky manontolo mba ho fantatsika marina ny tantara ny ao amin'ny baiboly zay vakiantsika, ahafantarantsika, anorenantsika zany ny finoantsika indrindra antsika kristianina koa fa araka ny fampianarana teo aloha na fanazavana teo aloha dia nifehezintsika zany ny teo aloha ny amin'ny hoe nisy ny testameta taloha sy testameta vaovao na fanekena taloha sy fanekena vaovao dia nazavaina fohifohy ny amin'izany ny hahatongavan'izany testameta taloha sy ny amin'ny testameta vaovao. Androany tsika de hitantara sy hilaza manokana ny amin'ny ny atao hoe taranak'Israely. Hoe avaiza moa zany zany atao hoe taranak'Israely zany de inona ny atombohany? Tsisy afa-tsy ny ao amin'ny ten'Andriamanitra ihany moa zany nakatsika azy dia tsara tsika raha mamaky manontolo ny ao amin'ny Genesis manontolo satria io no misy ny fanazavana azy zany araky ny fianarana efa azontsika teo amin'ny testameta taloha dia ny Genesis no niandohana zay boky nosoratan'ny Mosesy zany ny fanazavana niandohan'ny tantaran'ny olombelona. Ao amin'ny Genesis ao nahafantarantsika hoe ahoana no fototra niavian'izao rehetra zao sy ny fiainana niandohan'ny tantaran'ny zanak'olombelona zany ao no ahitantsika an'izany dia ahafantarantsika ny atsipiriany naharinany zao tontolo zao, naharina any Adama sy Eva. De raha mamaky ihany koa tsika midina vakiana tsikelikely zany tsara mamaky mihitsy ny baiboly manontolo indrindra manomboka any amin'ny Genesis dia ataony nahafantarantsika ny amin'ny hoe ny naterahan'ny Kaina, Abela, Seta dia ny tantaran'ny Noa zay hitantarana ny safi-drano dia tahorinan'izany ny fanombohana vaovao indray ny amin'ny fiainan'ny olombelona tahorinan'ny Noa zany sy ny taranany dia mitohy ny antsoan'Andriamanitra na ny fidian'Andriamanitra ny Abrahama ho amin'ny sy ny niandohan'ny vahoaka zay antsoina hoe Hebreo zany de antsoina hoe taranak'Israely koa. Mamaky tenin'Andriamanitra misimisy tsika amin'izany ao amin'ny Genesis daholo no hamakiantsika azy ahafantarantsika hoe inona marina no fomba niantsoan'Andriamanitra any Israely zany ny zanak'Israely. Raha manao fehezina fohy zany afaka manao tableau moa zany filazantsika azy mahazatra dia raha teo i Adama, ny lahy moa zany no tena matetika no tena resahana rehefa manao hoe ny tetiarana, azo lazaina hoe tetiarana koa zany no hamehezantsika azy na arbre généalogique zany na tetiarana. Nisy an'ny Adama de raha ambany kelin'ny Adama eo tonga de azo lazaina hoe misy any Abela sy Kaina. Kaina moa zany, Abela moa zany no vonoin'ny Kaina dia Kaina lasa nandeha nakany Lemeka zany niteraka an'i Lemeka avy eo fa avy eo Adama sy Eva dia nanan-janaka an'i Seta. Taonan'ny Adama zany de misy an'i Kaina, Abela de Seta
dia rehefa niteraka ny Seta izy a, Seta indray a no niteraka ny Noa na Noe zany a arakaraka ny fanomantsika azy. Dia Noa no niteraka ny Sam sy Jafeta ary Sem. Noa zany a niteraka ny Sama sy Jafeta ary Sema, dia Sema no niteraka ny Teraka. Rehefa niteraka ny Teraka zany Sema, dia teo a no iteraka no niteraka ny Abrahama. Teraka niteraka ny Abrahama. Teraka koa zany a niteraka ny Arana. Ireo zany mpirahalahy ireo a taony an'i Sema izay zanaky Noa, dia nisy an'ny Teraka izay niteraka ny Abrahama, Nasôra na Kôra koa zany amin'ny teny gasy moa zany a, ary Arana. Arana dia niteraka ny Lôta, zay a ny taranaky Lôta zany a no antsoina hoe Amôna na Moaba. Dia teo zany Abrahama, ary teo koa i Nakôra niteraka ny Betuela. I Betuela zay a niteraka ny Labana, zay a rain'i Lea sy Rasel, Rahely. Zay moa zany no miteny sady miteny frantsay moa zany no miteny gasy no mety mahazatra antsika fa tamin'ny Betuela no niteraka ny Labana, dia niteraka ny Lea sy Rahely izy zany. Fa i Betuela koa dia niteraka ny Rebeka. Iverenantsika kely indray zany a, i Sema niteraka ny Teraka, Teraka niteraka ny Abrahama sy Arana ary Nakôra. Arana no niteraka ny Lôta, izay lasa hoe Moabita na Amonita koa. Fa Teraka niteraka ny Abrahama, zay nanambady an'i Agara sy Sara. Agara moa zany a ilay andevivavy nifilaza azy, dia niteraka ny Ismaela tamin'ny Abrahama. Fa Abrahama niteraka Isaka, azafady, niteraka ny Isaka tamin'ny Sara, ary Isaka no niteraka nanambady an'i Rebeka. Isaka zanaky Sara sy Abrahama zany a no niteraka ny Rebeka. Rebeka zay zanaky Betuela, anabavin'ny Labana. Dia Isaka no niteraka ny Jakôba sy Esau. Fantatsika Esau zany a ilay nivarotra ny fizokiana, kamban'izy amin'ny rahalahy tao akibon'i Rebeka. Fa Jakôba no nahazo ny tso-drano tamin'ny Isaka rehefa antitra izy a. Dia ny taranaky Esau a no atao hoe Edôma, nipetraka tany amin'ny faritra Edôma zany ireo, natao hoe Edômita. Dia ny taranaky Jakôba, eo tsika no miditra manko, manomboka mamaky ny ten'Andriamanitra zany tsika. Ny taranaky Jakôba no nantsoina hoe Israely zany. Zay a fanomezana foy a, fa hamaky ny tenin'Andriamanitra zany tsika, manazava ny amin'ny hoe ny antsoin'Andriamanitra sy ny fidianan'Andriamanitra ny Abrahama, ny antsoiny an'i Isaka, ny fidianany an'i Jakôba, manombatonga an'ilay hoe Israely. Alohan'ny itenenantsika an'le hoe maha-Israely azy zany a, nisy 12 ny zanaky Jakôba tamin'ny Lea vadiny zany a, dia tamin'ny Zilpa, tamin'ny Bila ary tamin'ny Rahely. Manomboka mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika, dia vakitsika sady zany ao amin'ny Genesis a, ao amin'ny Genesis 1:10,
Vakina manomboka amin'ny 10 azafady a, ny Genesis 12 no vakintsika manomboka amin'ny 9 dia ajanontsika amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy a. Ary hoy ny Tompo tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano nirainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Ahatonga anao ho firenena lehibe aho, sady hitahy anao sy ahalehibe ny anaranao, ho fitahiana tokoa ianao. Hitahy izay manisy soa anao aho, fa hanozona izay manozona anao. Aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama araka izay nolazain'ny Tompo taminy, ary mba niaraka taminy koa i Lota 570 taona i Abrahama raha niala tao Harana. Ary Abrahama dia nitondra an'i Sarai vadiny sy Lota zanadralahiny mba amin'ny fananan'izy rehetra izay nohariany sy ny olona izay azony tao Harana. Niainga izy ireo akany amin'ny tany Kanana, dia tonga tany amin'ny tany Kanana, ary Abrahama dia nitety ny tany hatrany Sekema hatreo amin'ny hazo terem-bitan'ny More. Ny Kananita no tao amin'ny tany Kanana tamin'izany fotoana izany. Ary ny Tompo niseho tamin'ny Abrahama ka niteny hoe, ny taranakao no omeko ity tany ity. Dia teo izy no nanorina alitara ho an'ny Tompo izay niseho taminy. Ary nifindra niala teo akany amin'ny tendrombohitra atsinanan'i Betela izy, ka nanorina ny trano ilainy teo anelanelan'i Betela, teo andrefany ary ny Ariay teo atsinanany. Nanorina alitara ho an'ny Tompo teo koa izy, ka niantso ny anaran'ny Tompo. Dia niainga indray Abrahama ka nandroso ny andalana ho any Negeva. Izay zany a no vakiteny a manambara ny nisehoan'Andriamanitra voalohany, Andriamanitra tokana. Talohan'izay raha mamaky ny baibolintsika dia andriamanitra maro no nivavahan'ireo ray aman-drenin'ny Abrahama zany a tao Harana teo, fa nasainy niala teo izy a, ary nipoitra taminy ilay andriamanitra tokana. Azontsika akana fampianarana fohy zany zay, fa rehefa miantso ny olona tsirairay Andriamanitra dia matetika misy fisarahana na amin'ny toerana io, indrindra amin'ny fianakaviana. Rehefa miantso ny Tompo dia azo heverina fa mafimafy ihany ny fisarahana eo amin'ny fiarahamonina. Dia efa ho raisintsika sady hamaky tenin'Andriamanitra antsika, tonga dia dingantsika zany, satria izay araka ny teniko teo zany hoe mampirisika antsika hamaky ny baiboly rehetrarehetra zany, indrindra amin'ny Genesis no akantsika fampianarana androany a. Dia aty amin'ny 7 sady ny amin'ny fanekena vaovao na fanekena manokana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, raha nanova anarana izy, nanovanan'Andriamanitra ny anaran'i Abrahama zany ho Abrahama. Zay zany no vakintsika 7 ny Genesis, ny 1 ka hatramin'ny 10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy a. Rehefa 770 taona i Abrahama dia nisehon'ny Tompo izy, ka nitenenany hoe, izao no Andriamanitra tsy toa, mandehana eo anatrehako, ary aoka ho tsy misy tsiny ianao, fa izao anao ny fanekeko aminao sy ho aminao, ary hamaro anao indrindra. Azafady, fa izao anao fanekeko ho amiko sy ho aminao, ary hamaro anao indrindra. Dia niankohaka Abrahama, ary Andriamanitra niteny taminy hoe, raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko, ka ho tonga rain'ny firenena maro ianao, ary ny anaranao dia tsy atao hoe Abrahama intsony,
fa atao hoe Abrahama, satria nataoko rain'ny firenena maro ianao, maro ny taranakao indrindra aho, ka ataoko firenena maro ianao, hisy mpanjaka maro hiseho avy aminao. Ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba amin'ny taranakao any aoriana hatramin'ny taranaka faramandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra aho sy ny taranakao mandimby anao aho. Omeko anao sy ny taranakao any aoriananao ny tany fivahinianao dia ny tany Kanana rehetra, ho fananana mandrakizay ary ho Andriamaniny aho. Fa hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia anao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Izao ny fanekeko ho amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao, izay ho tandremanareo ho forana ny lehilahy rehetra eo aminareo. Ajanontsika eo zany ny famakiana ny ten'Andriamanitra aloha amin'io. Arak'izany vaky teny zany dia manazava ihany koa ny ataoko hoe lesona moa zany, azo atao hoe lesona fohy izay nianarantsika tamin'ny teo aloha, ny amin'ny hoe fanekena vaovao sy ny fanekena taloha. Eto zany izay ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, nefa nisy fanekena koa nataon'ny Andriamanitra tamin'ny zanak'olombelona tamin'ny Noa, tsy handingana ny zanak'olombelona intsony taorian'ny safidrano. Fa eto zany dia fanekena manokana sy nisehon'Andriamanitra manokana tamin'ny Abrahama indray izay. Dia toizantsika ny famakiana ny teny ao amin'ny Genesis 1:20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 19. Izay mitantara indray ny naterahan'i Isaka aminaran'i Jesosy. Ary ny Tompo namangy an'i Sara arak'ilay efa nolazainy, arak'izay rehetra efa noteneniny no nataon'ny Tompo tamin'i Sara, dia nanana anaka Sara ka niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama, na dia antitra aza izy tamin'ny fotoana izay nolazain'Andriamanitra taminy. Ary ny anaran'ny zanany vao teraka, ilay nateraka Sara taminy, dia nataony Abrahama hoe Isaka. Dia noforan'i Abrahama Isaka zanany rehefa 9 andro araka ny didiny men'Andriamanitra azy. 100 taona i Abrahama raha niteraka ny Isaka zanany. Dia io Sara, nampimezin'Andriamanitra aho, izay rehetra mandre dia hiara-miomehy amiko. Hoy koa izy, iza moa no nanam-po ilaza amin'ny Abrahama fa ampinono zaza i Sara, kanjo niteraka zazalahy tamin'ny any aho, na dia efa antitra aza izy. Rehefa lehibe ny zaza dia nosarahana nono, nanao fanasana lehibe tamin'ny andro nanasarahana nono an'i Isaka i Abrahama. Eto zany dia mbola nanao fanekena tamin'ny Abrahama ihany Isaka, fa Andriamanitra azafady fa hiteraka an'i Isaka izy, ary na i Sara rehefa antitra izy mivady zany dia niome, nieritreritra hoe mbola ho tanteraka zany be amin'izany fahaterana izany, fa araka ny vaky teny teo dia niteraka zazalahy ihany i Abrahama zany, ankoatran'ny Ismaela izay naterany tamin'ny Agara, fa dia ilay hoe zanaka novidian'Andriamanitra koa zany. Dia mbola mitohy ihany zany ny vaky teny ho vakiantsika ao amin'ny Genesis, tongavantsika amin'ilay hoe taranaka Israely. Ao amin'ny Genesis 15 indray zany no tonga dia vakiantsika, manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 13. Vakiana aminaran'i Jesosy. Ireto no taranak'Isaka, zanakalahy an'i Abrahama. I Abrahama dia niteraka an'i Isaka 70 taona Isaka raha napakatra an'i Rebeka, zanakavavin'i Betuela Arameanina, avy tany Padana Arama, sady anabavin'i Labana Arameanina. Ary Isaka dia nangataka tamin'ny Tompo ho an'ny vadiny satria momba izy. Dia nohenoin'ny Tompo ny fangatahany ka nanananaka i Rebeka vadiny.
ary nifanosika ny zazakambana tao an-kibony dia hoy Rebeka, raha izany nahoana re no dia toy izao aho, sady lasa nanontany ny Tompo izy. Hoy ny Tompo taminy, firenena roa no ao an-kibonao, ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrany an-kibonao. Ny vahoaka iray toko dia ahery noho ny iray, koa ny zokiny dia nompo ny zandriny. Amen. Misaotra ny tompontsika ry havana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia arak'izany tsy hiditra amin'ny atsipiriana zany tsika ny amin'ny tantara niseho tao aoriana, ny amin'ny hoe ny fiadiana, ny amin'ny hoe fizokiana na sy ny fivarotana amin'ny fizokiana nataon'i Esau sy Jakoba, fa tonga dia raisintsika aty amin'ny Genesis 20, ny amin'ny efa hoe nifidianan'Andriamanitra manokana ny Jakoba nazahoany tso-drano tamin'ny rainy zany tamin'ny Isaka. Vakintsika ny Genesis 20 manomboka ny 10. Vakintsika ny 10 dia ajanontsika ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niala tany Beerseba i Jakoba ka nakany Harana. Tonga teo amin'ny toerana iray izy ka nandry teo nandritry ny alina satria efa maty ny masoandro. Naka vato iray tamin'izany toerana izany izy ka natao ny ondana dia nandry teo izy. Ary nanofy izy hoe indro nisy tohatra nitsangana tamin'ny tany ka ny lohany dia nipaka tamin'ny lanitra, ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina tamin'izany. Ary indro ny Tompo nitsangana teo amboniny ka niteny hoe, izao no Tompo, Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka. Ny tany izay andrianao dia omeko anao sy ny taranakao. Ny taranakao dia ho tahaka ny vovoka amin'ny tany, ely any andefana sy any atsinanana, ary any avaratra sy any atsimo ianao. Aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary indro aho momba anao ka hiaranao amin'izay lalakalehanao rehetra, ary hampody anao indray ho amin'ity tany ity, tsy handao anao aho mandra-pahatanterako izay voalazako taminao. Amen. Zay zany dia mitohy ilay tso-drano izay nomen'Andriamanitra ny fidianany ny Jakoba. Dia dingantsika indray zany ny tantara izay nihaonan'i Jakoba sy Israely nazahoany ny zanany sy ny tantara nanambadiany any Lea sy ireo inona moa teo vady tsin-drano moa zany izay nampanambadiany Labana na nampanambadiany ny vadiny Lea sy Israely azy zany nazahoany an'ireo zanany 12. Fa tonga dia raisintsika any amin'ny Genesis 15. Ahafantarantsika hoe iza ilay taranaka farany sy fomba nifidianan'Andriamanitra azy zany dia ao amin'ny Genesis 15 manomboka amin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra niseho indray tamin'ny Jakoba rehefa tonga avy tany Padana Arama izy ka nitahy azy. Hoy Andriamanitra taminy, Jakoba no anaranao, nefa tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa atao hoe Israely, dia nataony hoe Israely ny anarany. Hoy ihany Andriamanitra taminy, izao no Andriamanitra tsy toa, maroa fara sy mihabetsaha, hisy firenena lehibe sy firenena maro hiseho avy aminao, ary hisy mpanjaka maro avy ao teraka ao. Ny tany izay nomeko any Abrahama sy Isaka dia omeko anao, ary ny taranakao mandimby anao koa dia omeko ny tany. Ary Andriamanitra niakatra niala taminy teo amin'ilay toerana niresahany taminy, ary nanorina tsangam-bato teo amin'ny toerany izay niresahany taminy io i Jakoba, ka nandraraka fanatitra ahidina teo aminy, sady nandraraka diloilo teo aminy koa.
ary ny anaran'ny tany izay niresan'Andriamanitra taminy dia nataony Jakoba hoe Betela. Tohizantsika avy hatrany eo amin'ny 13 nivaky teny ahafantarantsika zany ny le hoe taranak'i Jakoba dia le hoe taranak'Israely vakintsika amin'ny 13 dia hajanontsika ao amin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. 12 mirahalahy ny zanak'alahin'i Jakoba, ny zanaky Lea dia Robena lahy matoan'i Jakoba, i Simeona, i Levy, i Joda, i Sakara ary i Jebulona. Ny zanak'Iraely kosa dia i Josefa sy i Benjamina, ary ny zanaky Bila mpanompo vavin'i Raely dia i Dana sy Naftali. Ny zanaky Zilpa mpanompo vavin'i Lea kosa dia i Gada sy Asera. Ireo ny zanak'alahin'i Jakoba izay naterany tany Padana Arama azafady. Ary Jakoba dia nakany amin'ny Saka rainy tamin'ny Mamre any Kiriata Arba na Hebrona izay nivahinian'i Abrama sy Isaka 70 taona ny andro niainan'i Isaka, dia niala aina Isaka ka maty ary nangonina tany amin'ny razany izy rehefa tratra antitra sady efa ela niainana dia nandevina azy Esau sy Jakoba zanany lahy. Amen. Dia arak'izay zany azontsika vakina amin'ny atsipiriana araka ny teniko teo ny amin'ny baiboly amin'ny Genesis manontolo fa nofehezintsika andehanantsika amin'ilay tetiarana izay efa nolazaina tery aloha hoe taorian'ny Sara izay vadin'i Abrahama niteraka an'i Isaka, Isaka niteraka an'i Rebeka, Isaka nanambady an'i Rebeka azafady izay niteraka an'i Jakoba sy Esau dia Jakoba izay nifidian'Andriamanitra manokana nahazo nitso-drano natsoina hoe Israely dia nisy an'i Lea zany teo, nisy an'i Zilpa, Bila ary Raely izay niteraka an'ireo 12 izay antsoina hoe taranak'Israely. Zay zany no antsoina hoe taranak'Israely izay zanaky Jakoba. Ka dia misaotra ny tompontsika raha fehezina fohy ohatr'izay moa zany izy ahafahantsika mandroso, ahafantarantsika misimisy ny amin'ny fanarahantsika ny tompo ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanazavana ny eo amin'ny baiboly. Ka dia misaotra ny tompontsika amin'ny fanazavana ny lesona, atao hoe lesona ilay tsy fampianarana fa famitinana ihany koa izay arakaraka ny tarihin'ny fanahy masina amin'ny fanazavana tokony atao ny ao anatin'ny baiboly. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia mampahery antsika mandrakariva raha mbola tsy tonga moa zany ny tompo dia mbola mitohy ihany ny fampianarantsika. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.